Namoaka vinavina tety andro fandoavana ny vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny positra isaky ny oniversite tsirairay avy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa taorian'ny fitakiana nataon'ny mpianatry ny oniversite miankina amin'ny fanjakana toy ny tena Ambohitsaina sy Mahajanga. Raha tsy misy ny fiovana dia hisitraka ny vatsim-pianarana ny mpianatra ao amin'ny oniversite Antananarivo manomboka ny 15 Martsa. Ny 9 Martsa ho an'ny oniversite ny Mahajanga. Ny 9 Avrily ho an'ny mpianatry ny oniversite ny Toliara sy Toamasina. Amin'ny 12 Avrily kosa ho an'ny oniversite n'Antsiranana, hoy ny ministera nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany talata. Ny Fianaratsoa kosa no efa manohitra ny fandoavana ny vatsim-pianarana amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo oniversite mbola tsy nanomboka izany kosa dia mitohy ny fizarana ny karatra hipoketra sy ny dingana ho amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana toy ny any Mahajanga, Toamasina ary Antsiranana izay tokony ho nanomboka androany talata. Nanamafy ny ministry ny fampianarana ambony fa isany koa ny fizarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatry ny taona voalohany. Nanomboka tamin'ny Desambra 2020 hatramin'ny Martsa 2020 teo dia 20 ny isan'ireo lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona izay nitranga teto Antananarivo raha ny tatitry ny brigady misahana manokana momba izany. Ny 13 tamin'ireo loza ireo dia nakasika ny fitondrana ny kodiaran-droa ho ny loharanom-baovao. Aorian'ny fitrangan'ny loza dia mijery fotony hatrany ny polisym-pirenena ka anisan'ny antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto andrenivohitra ho izy ireo ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana. Efa miverina tanteraka amin'ny laoniny avokoa ny famatsiana herinaratra sy rano any amin'ireo faritra izay vao elingelina tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray asy Aminaty tamin'ny volana Janoary sy Febroary lasa teo. Anisan'izany ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Voamarina izany nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny Tale Jeneraly mpisolo-toerana eo anivon'ny orinasa Jirama androany tany Manakara. Ireo faritra telo voatanisa ireo no tena voamafy noho ny fandalovan'ireo rivo-doza ireo. Ankoatran'ny herin'ny rivotra Antsoka, ny abetsaky ny rotsakorana sy ny fiakaran'ny rano no nisy fiantraikany mafy tamin'ny famatsiana herinaratra ka nahatonga izany fa tapahan-jiro naharitra dia naharitra izany teo ihany koa ny falotoan'ny rano ampiasain'ny mponina tany an-toerana amin'ny andavanandro.